Eny Andriamanitro magaga sy mahatalanjona tokoa izany fitantananao izany. Raha mijery ny eny ivelany izahay dia ny hoe ratsy tokoa ny andro. Tena hoe mangatsiaka ary tsy mampite hivoaka ny trano. Raha izao tokony hoe andeha ho any am-piangonana dia mety tsy ho tratra na tsy ho vita, kanefa tsy izahay intsony ny andrasanao manantona, fa ianao tokoa manantona anay etỳ tokoa anaty tranonay. Ny famonjena dia tsy lavitra anay satria ilay teninao dia fiainana izay tonga aminay isan'andro. Ary ankehitriny raha handray izany teny izany izahay dia voalohany indrindra mifona aminao amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay Andriamanitro. Aoka ianao izay mankala ny ratsy rehetra no hanazavanay amin'ny rahan'i Jesosy zanakao. Teo ny fotoana izay nentinay niderana anao tsirairay avy. Teo ihany koa ny fotoana izay nivavahanay na nehoanay mivoninahitra ny anaranao masina. Ankehitriny kosa tonga ny fotoana izay angina ny molotra rehetra fa aoka ny sofinay ho sakafo ary ho tanolonaka izahay. Noho ilay fanahy masina napetraka ao anatinay dia ho velona ny teny ka hamoy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Na inona mety fikasany ratsy n'ilay satana izay manodina amin'ny fisainana eritreritra zavatra hafa, didiko amin'ny fahefana nomena ho azy Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ninninona fanelingelenana amin'izao oro izao. Mitenena kosa ianao raha eo ilay fanahy nomenao ny oka mpianatra anay ny zavatra rehetra ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy nanonona ny vavaka izany. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika dia hitantsika ao amin'ny vavaka nataon'i Jesosy. Jaona 7:10. Jaona 7:10 andininy fa 13 ka hatramin'ny fa 14. Jaona 7:10 andininy fa 13 ka hatramin'ny fa 14 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny makany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliana tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy, satria tsy mba namana izao tontolo izao tahaka tsy namana izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao na hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy namana izao tontolo izao tahaka tsy namana izao tontolo izao. Amen. Rehefa malala amin'ny tompo teny anankiray no entintsika indray angalana fampianarana androany hoe manontany tena zany tsika amin'izao ora sy fotoana hoe izave namana izao tontolo izao sa tsy namana izao tontolo izao. Io vavaka nataon'i Jesosy io dia vavaka nampiavaka an'izay mino azy, nampiavaka an'izay mpiray lova aminy. Tsy ny olona rehetra no nanaovan'ny vavaka fa olombitsy. Tsy ny olona rehetra no nangatahany fiarovana, satria izy amin'io Jaona 7:10 io dia milaza mihitsy hoe tsy ny anesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako aminao ray, fa ny erovanao azy amin'izao tontolo izao. Fa maninona no arovana satria tsy mba namana izao tontolo izao. Rehefa malala amin'ny tompo, tsara ny mamerina ny fiainako sy ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Hoe raha mamaky tsika ny tenin'ny Paoly rehefa nampianatra izy ny olombelona eto amin'izao fiainana izao, any amin'ny Korintianina voalohany 5:12 andininy fa 7:70 ka hatramin'ny fa 8:70 dia milaza an'izao ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona voalohany ozy izy dia avy amin'ny tany, ary ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Averiko indray mandeha, ny olona voalohany dia avy amin'ny tany ary ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Izay avy amin'ny tany ozy dia tahaka ny amin'ny tany, fa izay any an-danitra kosa dia tahaka ny avy any an-danitra. Misy karazana olona anankiroa, Adama anankiroa lazain'ny Baiboly eto. Adama voalohany dia Adama tamin'ny famoronana ny olombelona. Ny Adama voalohany dia nolazaina hoe olona avy etỳ tany. Olona avy etỳ tany satria olona nateraka tao anatiny fahotana,
olona nateraka teo ambaniny fahotana araka voalazan'ny salamo fa 1:15 hoe tao amin'ny kibondrenka ny torotoroana tamin'ny fahotana. Zany hoe na tiitsika na tsy tiitsika le olona voalohany rehetra paranaka rehetra damaseva efa haitsika zany lesony zany dia olony tany fa tsy olona avy any an-danitra. Kanefa ny tompo dia mametraka mihitsy hoe mila mamantatra zasy ianao androany hoe iza moa no arahako ary iza no arahantsika, satria zasy ianao tsy naman'izao tontolo zao izy ny tenin'i Jesosy tamin'ny mivavaka nataony, tsy naman'izao tontolo zao io ry zareo ireo tahaka tsy mba naman'izao tontolo zao. Inona no mahamaritra an'izany? Raha ohatra tsika mahita zavatra anankiray dia rehefa Paoly nahita ny zavatra rehetra hoe eto amin'izao fiainana izao dia nyteny mihitsy izy hoe tandremo Korintiana 1:10-13 dia milaza hoe ny zavatra rehetra dia azo atao fa ny zavatra rehetra tsy mahasoa. Eo zany no mamaritra hoe inona no nataon'le olona hitestena azy fa hoe olony zao tontolo zao ny olona anankiray na koa atao hoe olona mbola tsy nateraka indray. Jesosy Kristy ozy taminareo dia milaza hoe tsy naman'izao tontolo zao dia mandeha amin'ny contre-sens-ny zao tontolo zao. Ny fiainantsika ranofo manaraka ny sens-ny lalan'izao tontolo zao, fa ny lalan'ny fanahintsika à l'opposé an'izay. Tsisy zavatra hoe en parallèle miaraka mihitsy ireo, fa mila mamantatra zany tsika hoe inona no tokony hitoeraka sy toeranao, satria Jesosy Kristy dia mazava tsara fa piray lova aminy zasy ianao. Raha piray lova aminy zasy ianao dia mila zany tsika koa olona avy any ambony, mila ihany koa tsika olona tovy amin'ny Jesosy raha te piray lova amin'ny Jesosy ianao, satria izay tenen'ny Romanina 10, Romanina 5:7, Romanina 5:7 hoe piray lova mpandovan'Andriamanitra zasy ianao sady piray lova amin'ny Kristy. Zay le mahatonga antsika hoe olona avy any ambony koa ka itsika reto, satria Jesosy raha nyteny mihitsy tamin'ny olona rehetra teo manodidina azy ozy izy any amin'ny Matthieu 5:17 dia zao nyteneniny: lazaiko marina aminareo tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Zany hoe izasy ianao le efa olony zao tontolo zao tsy maintsy averina ho toy ny zazakely afatsika miditra. Raha nampitadidinareo ny resaka Jesosy tamin'ny Nikodemosy misy nuance be le phrase zao voalazana tamin'ny Jaona 1:17 hoe tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, tsy ahita ozy tsy hita amin'ny fanjakan'ny lanitra raha tsy ateraka indray, fa tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra raha tsy miova toy ny zazakely. Ahoana ny fandehan'izany? Tsika rehetrarehetra samy depart olony eto ambonin'ny tany, fa tsy maintsy nateraka indray. Ka eo indrindra le problema hoe be dia be ny olona nandrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany, fa tsy niova toy ny zazakely izy, fa ny teo ihany ny teo dia lasa be calcul, be analyse be, satria matoa maninona tsika natao hoe miova toy ny zazakely rehefa fahanana dia mandray mihinana amin'ny finoana. Fa ny zazakely zany tsy hoe rehefa omenao tenin'Andriamanitra dia manao saritsary be alaina lavitra be hoe zao ny tena tiana lazaina amin'io dia misy révélation fa ianao tsy mahita an'le izy, tsy nampianarin'ny tompo an'izany zasy ianao, fa natao toy ny zazakely omena sakafo tsy raisina amin'ny intelligence ny tenin'Andriamanitra fa raisina amin'ny finoana. Dia hiavaka ny olona sasany dia rehefa misy tenin'Andriamanitra dia izy hoe nga io raisina arabaky teny, nga io fa mila io zavatra misy révélation fanahy. Diso zany, satria tsika rehefa nateraka toy ny zaza maty hoe tsy ho tafiditra. Dikan'izany ianao tsy tafiditra satria ianao be saina be, ianao no mamoriporona amin'izay itiavanao an'ilay tenin'Andriamanitra efa zavatra mazava be, dia hiany akadiny efa rany. Fa tsika mila natao hoe miditra
tsy hiditra amin'ilay fanjakana lanitra zava voasakana ilay varavarana mazava azy satria tsy ho any mana-tsaina ny fanjakana lanitra fa ny olona malemy. Ny olona malemy no azo taritina fa ny olona matanjaka contresens. Izay no mahatonga hoe tsy afaka niditra amin'ny fanjakana lanitra ny olona mivaty amin'ny tany satria ny olona ety amin'ny tany dia be loatra ny intelligence amin'ny fianarana sy ny fisainana ary mihevitena ho zavatra fa izay no mahatonga an'Andriamanitra tsy mety ho tafita mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray hoe manam-pahaizana be, olona be fikarohana be, siantifika be, satria tadio tsara fa ny herin'Andriamanitra izy ny tenin'ny Paoly de Corinthiens 12:9 dia milaza hoe eo amin'ny fahalemeko ny isehon'ny herin'Andriamanitra. Izany hoe rehefa eo amin'ny ianao ilay fahamalemy tsy mahavita ninona dia eo ny herin'Andriamanitra no miseho. Fa aminao be asa sy loha be sy anina dia tsy tafiditra mihitsy frenenao. Za tsy miteny hoe tsy tafiditra amin'ny fanjakana lanitra ianao akory fa ny tiako teneny hoe manasarotra ny fisotoman'Andriamanitra anao zany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia 2 Corinthiens 12:9 hatramin'ny 11. Ampoanao fahasoavako izy mantsy amin'ny Paoly ny heriko izy dia miasa eo amin'ny fahalemena zany hoe ianao zany amin'ny mahazazanao tsisy force ianao fa izay amenanao dia raisinao amin'ny fitiavana amin'ny finoana. Dia izay zavatra izay zany no secret idirana amin'ilay fanjakana. Fa ozintsika teo hoe fa maninona izay nge le mahatonga ny mpanao salamo hoe Salamo 58:3 dia milaza an'izao hoe mivily hatrany ekibon-dreny ny ratsy fanahy. Tsika rehetra samy mivily hatrany ekibon-dreny fa rehefa nanaiky tsika nanino hoe Jesosy Kristy tompony inoana, rehefa nanaiky tsika hoe zanak'Andriamanitra no aoka hiditra amin'ny fiainako, ny hiditra amin'ny fiainanao dia aritsika le intelligence humaine fa mamerina amin'izay tsika le herin'Andriamanitra eo amin'ny toerantsika no miditra. Rehefa malalaka ianao dia avelany tsara mihitsy le hoe Nicodemus le mpampianatra ny lalàna no nanontany hoe ahoana ny ataoko raha vao hiditra ny fanjakana lanitra dia izao no nataon'i Jesosy hoe ianao mpampianadalàna ve dia tsy ahalala an'izany raha tsy ateraky indray ozy izy ny Jaona 7:17 tsika teo tsy ahita ny fanjakana dizy mbola tsy niteny hiditra fa tsy ahita ateraky indray zany hoe mila maty aloha le fisainana tsika le hoe intelligent tsika le olombelona manam-pahaizana mila maty iny dia avy eo maninona miova toy ny zaza indray ozy izy le voalazantsika Matthieu 5:17 hoe miova toy ny zaza ahafahana misintona anao any amin'le lalana fahamarinana. Fa raha ohatra ianao olona ngeza be manan-tsaina be vao misarika anao izy tia ny lalam-pahamonjena tsy andeha amin'io fa alaoko ato. Zay le fisainana olona ary zay le problema amin'ny kristianina amin'izao fotoan'izao na avily le tenin'Andriamanitra na ovaovana le tenin'Andriamanitra hoe bon nahita révélation amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa io tsy tena zao fa zao no dikan'io. Zay le izy zay le mitondra any amin'ny lalana tsy izy fa tsika tsy raisina ny tenin'Andriamanitra amina kajikajy fa raisina ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana. Zay ny tian'Andriamanitra tokony ho ataontsika kristianina. Dia ozy mantsitsika hoe ahoana zany ny hamantarana amin'izay zany ianao hoe inona zany ny safidinao satria tsika lazaina fa mandalo zasy ianao mandalo. Petera voalohany 2:2 Petera voalohany 2:2 dia izao no tenin'ny Petera hoe ry malala ozy izy tandremo ozy izy fa vahiny sy mpivahiny ianao, vahiny sy mpivahiny eto amin'ity tany ity ka fadio ny asan'ny nofo. Ny asan'ny nofo dia asan'le olombelona avy etỳ an-tany fa ny asan'ny fanahy kosa dia asan'le olombelona avy any an-danitra. Ny atao hoe asan'ny fanahy dia ny olona tarihan'ny tenin'Andriamanitra izy. Ny atao hoe ny asan'ny fanahy dia olona mamoaka ny herin'Andriamanitra zay Andriamanitra ao anatiny dia Jesosy Kristy ao anatiny. Satria Andriamanitra sika dia fitiavana dia le voan'le fanahy dia miazira zany moteur io amin'ny fitiavana aloha voalohany indrindra. Zany hoe zavatra ataon'io rehetrarehetra io dia alohan'ny zavatra rehetra dia amboniny
le fitiavana no mandeha zay le asan'le fanahy masina. Galatiana 5 verset 22. Ny zavatra mahafinaritra dia zao, raha mamakitsika ny Galatiana toko voalohany andininy 5:10, Galatiana toko voalohany andininy 5:10 ka hatramin'ny 6:40 dia voalaza hoe raha sitrak'Andriamanitra izay nanoka anahy hatrany an-kibony reny no niantso ahy tamin'ny fahasoavany ny mampiseho ny zanany ato anatiko. Raha sitrak'Andriamanitra hozy izy no niantso anahy dia le mampiseho an'le Jesosy ao anatiny, ao anatiny tsirairay avy. Zany hoe zay le mahatonga amin'ny Paoly any amin'ny Galatiana 2:20 le hoe tsy za intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Zany hoe ianao zany dia Kristy en nature, ianao zany Kristy jereny ivelany ianao zany hoe io fa ny tena marina Kristy no ny action anao rehetrarehetra dia action zay nataony Jesosy, fa tsy nanao tsony le action an'le nofontsika. Le nofo mbola ao aza mieritreritra hoe le nofo tonga dia paf vao mandrainy Jesosy dia maty. Non, processus io. Rehefa ny olona anankiray rehefa mandray an'i Jesosy dia régénéré ny atao hoe ny esprit, nanisy échangena fiainana, esprit an'i Jesosy no ao anatintsika. Fa le nofontsika processus mandra-pahatonga antsika ho toy ny même stature amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe tapany ianao zany mety isy Jesosy mety isy olona angamba nilazaiko azy, zay angamba nilazaiko azy. Mety isy Jesosy mety isy olona, fa rehefa indraindray ianao zany rehefa mba lenao testa be reny dia voaka le maha olona anao, zay le mety isy olona. Tanao rehefa misy olona reny olona le mety isy manao rahana mety isy, rehefa mikisitona be le zay fa mivoaka ny raha mety isiny. Ianao koa rehefa lenao mety isy rehefa mitovy amin'ny olona dia manao fanao zao tontolo zao, zay fa mivoaka le maha olona azy. Fa ny tena marina le jugement ny olona hoe io le voany amantarana azy, le vo le fanahy ao anatinao fatakona le fanahy, fa le fahazaranao le izao tontolo zao dia lasa nanaraka an'izao tontolo zao foana ny fomba ataonao. Fa tsika tsy manameloka tena satria processus le izy. Ozy izy ny teny soratra masina tenenin'ny Paoly any amin'ny Efesiana 5:29 tsy misy olona tsy tiany nofony, fa maninona izy mitaiza azy no ataony. Le nofo mitondra antsika any amin'ny fahafatesana, fa le fanahy mitarika antsika any amin'ny fiainana. Lalana anankiroa samihafa ireo, fa raha ny fanahy ozy izy ny aminonareo ny asan'ny nofo dia ho velonareo. Zay tenenin'ny Romanina 5:7-11. Romanina 5:7-11 dia mazava be hoe raha ny fanahy no entinareo mamono ny asan'ny nofo dia ho velona ianareo. Zany hoe ahoana ny dikan'izany? Tsika ny tsy ho maty, tsy avy dia vonoina le nofontsika eto amin'izao tontolo izao. Fa zay le nahatonga Jesosy mivavaka any amin'le Jaona 17 iny hoe za tsy miteny anao hoe esory amin'izao tontolo izao satria sao dia pollué, fa nierovanao azy amin'le ratsy. Mbola malemy zasy anao indraindray dia le fierovana nangatahany Jesosy taminy n'Andriamanitra hoe arova izy amin'le ratsy, satria mbola malemy zasy anao dia le ratsy mandrakotra antsika satria tsika mianao anatin'le zao tontolo zao. Eto amin'izao tontolo zao tsika fa tsy aveto amin'izao tontolo zao. Zany tenin'Andriamanitra zany dia tsara mihitsy hoe mampisaina antsika hoe fa raha oviana kosa raha moa zany vao tena tonga le fotoana ahafahantsika zany, ahafahantsika hoe manana antoka dia tenin'Andriamanitra mamaly azy. Zao tenenin'ny Paoly Korinthiana voalohany 5:10, Korinthiana voalohany 5:10, andininy 2:5 ka hatramin'ny 7:50. Zavatra miafina no lazaiko anareo izy. Tsy hody mandry avokoa itsika rehetra, zany hoe tsy ho faty koa itsika rehetra mandra-potonga an' Jesosy, fa toy ny indray mpimaso izy dia ty tena tsika ty mety ho loha ty miova ovana tsy mety ho loha. Zany hoe zay le faharetana, zay le tsy maintsy ho faharetantsika le mbola velona mandra-piavin'i Jesosy rehefa maneno lakilotsy amin'ny fiverenan'i Jesosy araka voalazany 1 Thessaloniciens 4 verset 15-16 dia milaza hoe
amin'ny feoan'ny arkanjelin'Andriamanitra ozy dia maty tao amin'ny Kristy nitsangana miloha, dia avy eo isika mbola velona ao amin'ny tompo no ovana indray mpimaso. Io le voalaza ao mafisiny Paoly teo, ovana zany hoe ao anatin'le fotoana fempotoana mandra-pahatonga an'izay, zay tsika le atao hoe andalam-pahatanterahana. Be dia hoe zavatra mila hitsy, fa ahoana nanitsiko ny tenako, ahoana nanitsinanao, dia tenin'Andriamanitra manambara azy hoe Salamy fa 7:10, Salamy fa 7:10 andininy fa 7 dia milaza hoe inona no rovako lalako mbako dia ny teninao. Zany hoe le tenin'Andriamanitra no balizy, le tenin'Andriamanitra no manitsy tsikelikely an'le nofoko zay mbola eto amin'izao tontolo izao. Zay ny mahatonga an'le lazaintsika foana hoe fa maninona moa tsy maintsy makaty am-piangonana, maninona moa tsy maintsy mandeha any amin'ny fivoriam-bavaka, fa maninona masika be ny Hébreu 10:5 hoe aza mafony fiarantsika mivavaka tahaka ny fanao sasany efa miaratsy zao andro zao, fa maninona tsy maintsy, satria any amin'le fivoriana no misy ny voalaza ny Efesianina 4:4 ka hatramin'ny 13 hoe ao no nanaovan'Andriamanitra ny mpampianatra, ao ny anaovana ny atao hoe apôstôly, mba haninona ho fahatanteran'izy olo-masina, fa tsy niteny hoe fahatanteran'ny jentilisa, fa mba ho fahatanteran'ny olo-masina. Mbola tsy tanteraka ianao fa masina, eo andalam-pahatanterahana ianao, satria ianao mbola olona tsy lavorary, dia le tenin'Andriamanitra no karavasinao isan'andro, ahatonganao ahitsy ny lalanao araky ny itiavan'Andriamanitra anao. Dia eo zany le lesona antsika androany dia hoe misy mazava be ny tenin' Jesosy iny hoe izaho avy any ambony fa ianareo kosa avy aty amin'ny tany, izaho avy any ambony fa ianareo kosa avy aty amin'ny tany. Jaona 4:7. Ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony. Ianareo amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy aty amin'izao tontolo izao. Rehefa malala amin'ny tompo, amarana ny tompon-teny sady aho. Inona moa ny zavatra lesinao raisintsika amin'izao? Be dia be no fandrifotra eo amin'ny fiainantsika kristianina. Le nofontsika mahita zavatra hita masontsika, na problema io, na zavatra irahana hita amin'izao tontolo izao io, fa le Andriamanitra ihany kosa amin'ny alalan'ny fanahiny ao anatinao dia mampita le teniny, ahafahany mamono ny fisainana ara-nofo zay everinao. Dia zay le mahatonga an'le tenin'Andriamanitra ny Korintianina 2:14-16 milaza hoe ny olona zay avy amin'ny fanahy no mahazo ny zavatra tian'Andriamanitra omena azy, fa ny olona ny nofo dia tsy mahafantatra sady tsy fantany fa fahadalàna ozy. Zay zavatra zay rehefa mitoetra amin'ny nofo ny olona anankiray dia tsy hipasy mihitsy ny atao hoe tenin'Andriamanitra. Io tsy mila kajikajy ozy na hoe fisainana be atao analyse logika na atao hoe dissertation, fa raisina fotsany io tsy hoe iny ahaka tenin'Andriamanitra ray velabelany koatry ny boky io, non, raisina amin'ny finoana, satria natao tsotra izy, satria ianao zahazany eo natrehan'Andriamanitra, tsy natao hitovy amin'Andriamanitra ianao ka anao fisainana be hoe ianao koa ny teny amin'ny Isaia 55 zay tahaka amin'ny fisainan'Andriamanitra koa, tahaka ny alavitra ny lanitra sy ny tany koa ny ianao. Tsy zay, fa tsika dia le zaza kely mena dia mihinana misaorana amin'ny finoana sady amin'ny fisaorana. Dia zay zany ny androany hoe inona ny lalana ho raisintsika, satria tsika maninona mahatonga amin'ny Paoly masika be. Galatiana 5:17 dia milaza hoe mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Le ao anatinao le tenanao ny mijaly be mifanohatra, le nofo le fanahinao anatinao no tianao zavatra tsara, dia le nofonao tsy mety, fa te hanaraka an'le sens an'izao tontolo izao mifanohitra, ary tsy avitanareo zay tokony ataonareo. Paoly eny nazava tsara mihitsy, ohatrany hoe mampalelo mijery an'le verset iny. Ny saiko ozy izy tianao zavatra tsara,
fa nefa le ratsy foana ny tanterako satria le ota ozy izy ataoko le ota ao amin'ny nofoko fa le saiko teanao zavatra tsara fa le ota mola velona ao anatiko satria zay le teniko anareo hoe le nofo taizana amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Vavaka tsika. Andriamanitra raina tsara indrindra. Velom-pisaorana tokoa izay satria raha nateraka ao izay dia tsy nateraka ao andeha toy ny fanao an'izao tontolo izao satria raha ny fidinao tokoa izay dia tsy ho amin'ny fahaverezana fa ho amin'ny famonjena. Ary lalam-piainana no andehananay natorinao amin'ny alalan'ny teninao isan'andro mba hahafahanay miorina eo ambonin'ny teninao isan'andro mba tsy hahafahanay mandeha tsy araka ny sitraponao. Amporianao hatrany izay raisy ny toeranao Jesosy satria ianao no mpanapaka izay kosa re trano ny fanahy izay fanatsangan'Andriamanitra ho vato velona tao anatinay. Fanjakam-pisorona izay ary mpilaza ny voninahitra ao manodidina anay. Arovy izahay amin'ny zavatra rehetra, arovy satria malemy raha ny fisainanay tokoa. Faoka izay ankantohanao mandrakariva mandra-piavinao Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Saotra indrindra Dado amin'ny anaranao Jesosy. Amen.